dia mbola amin'ny fifaliana trano no efa tsika indray miaona ao anatin'izao fotoana izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Atoko sy mino aho fa fanamasin'Andriamanitra dia hanokatra trano masom-panahintsika mba tonga antsika ho mifankatoavana indrindra manoloana dia zavatra sarotra andalovana sy ny loza maro isan-karazany izay mahatonga antsika hoe ny fomba tsara indrindra dia ny fampahoritena. Alohan'izay hitondrantsika ny teny fampahirezana sy ny toromarika avy amin'ny Jehova vavakintsika. Jehova Andriamanitra reo dia misaotra ny mandrakariva izahay satria Andriamanitra miala nenina ianao, tsy tia mihavery anay, tsy tia miandringana anay ao anatin'ny tsy fahalalana, fa mitaridalanay mandrakariva mba hafantaranay vanim-potoana andalovanay, mba hafantaranay ihany koa fa ianao tsy maintsy tompony teny farany ary misy fotoana voatendrinao ihany koa izay hamalinao ny olona rehetra araka ny asany. Angataka ny fanahinao mahery mba hiasa indray Tompo, hanokatra trano masom-panahy mba hafantaranay ny teninao satria ny teninao dia mitonona amin'ny vanim-potoana rehetra. Raha ao anatin'ny teninao dia marina ny tenin' Jesosy hoe hafantaranay ny marina rehetra indrindra amin'izao andro faran'izao. Dia sokafy mandrakariva ny masom-panahinay mba hafantaranay ny marina sy hahatonganay ao amin'ny fankatoavana, ialanay amin'ny lasitra fototra iainanay ary mba ho fiainanay ny tena fivavahana marina. Tenena ary Jehova fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva ao anatin'ny vanim-potoana ny andro fanavotana araka n'Andriamanitra tsika amin'izao vanim-potoana izao ka nahatonga antsika niresaka fa fivavahana marina izay tsy hafa fa fiverenana amin'ny sabata, izay tsy hafa fa tena fifadikanana marina, tsy fomba tanterahana ao anatin'ny vanim-potoana voatendry fotsiny araka ny mahazatra mba hitadiavan-javatra, fa tena fiainana tokony hiainany olona dia hiverina amin'Andriamanitra ary izay no miporifontsika fa tena mba tsapantsika ve ary tena hiainantsika ve zany hoe mifady marina zany. Dia nijeritsika ilay fifadikanana anankiroa izay nataony Mosesy izay tandindony mafiainana ny fifadikanana. Zavatra tokony ho fantaritsika dia ny fifadikanana tsy ataotao foana, fa matoa miditra amin'ny fifadikanana dia misy loza mandindona efa hiatra, mety loza efa miatra kanefa misy fananarana ao anatin'izay, misy loza mitatao kanefa tsy tonga dia miatra ihany koa. Fa ny zavatra misy nefa misy feim-potoana voatendrin'Andriamanitra milohan'izay loza izay enjera ao amin'ny zanak'olombelona rehetra. Raha mijery ny fifadikanana nataon'i Mosesy dia mazava ho azy fa ny fiainan'ny zanak'Israely dia tandondondoza mandrakariva hatramin'ny vanim-potoana ny aingany tao amin'ny tany Egipta mandra-pahatonga azy eny amin'ny tany Kanana. Ary ny zavatra misy nefa teny am-pandehanana teny ny loza izay niatra tamin'ny zanak'Israely, fahababoana, fahavalona mely, vokatry ny fihodinany, kanefa na izany na tsy izany ary tsy nandringana araka ny tokony ho izy Andriamanitra fa niala nenina mandrakariva. Andriamanitra mijery ary mamindra fo ny olona izay loza efa hiatra izay dia tokony hitarika ny olona ho ny fibebahana sy ny fiverenana ao amin'i Jehova. Ahoana moa ny fiverenana ao amin'i Jehova? Dia nasehoany Mosesy dia ho natrehan'izany rehetrarehetra izany fa amin'ny alalan'ilay lalàna izay hoentiny avy any amin'ny tendrombohitra Sinay mba ho fitsipim-pitondratena sy ho fiainany zanak'Israely mandra-pahatongany any amin'ny tany Kanana. Ary izay natao hoe fibebahana, fiverenana amin'ilay didin'Andriamanitra. Ka raha mankatoa ny didin'Andriamanitra dia ny zavatra hitranga
dia tsahatra ny loza any amin'ny Deutéronome toko 17 dia milaza an'izao Mosesy 9:20 ka hatramin'ny 20. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana ko mofidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia tsindriny mazava tsara dia notian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao iain'ny feony sy fikitraniny fa izany no fiainanao sy famaroan'ny andronao mba ho niainanao amin'ny tany izay niainan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary i Jakoba razanao omena azy iain'ny feony sy fikitraniny. Kina moa ny feon'i Jehovah ny ainy ny didiny lalàna ny fisipiny ny afatra ho an'ny zanak'Israely fa zay no fiainana ozy mahatonga antsika miresaka hoe fiainana ke le fifadikaniny fiainana mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ary araka ny resantsika moa tamin'ny faraparany mety ho afafany na nyresantsika azy fa raha hitantsika tany amin'ny Genesis ny afatra nomena ny Adama sy Eva zay ny lalàn'ny fifadikanina tsara indrindra dia mihinan-kanina ihany mifady ny sakafo tsy fihinana fa mihinana ny sakafo tokony hohanina. Inona le sakafo le tenin'Andriamanitra mifady ny foto-kevitra diso rehetrarehetra fa hoana no ahafahana mifady ny foto-kevitra amin'ny alalan'ny fandraisana ny foto-kevitra marina rehetrarehetra. Inona zavatra nisy fifadikan'ny indroa Mosesy saika andringana zanak'Israely Jehovah fa no Mosesy izay nitaraina solotoerana ny zanak'Israely niditra tamin'ny fifadikanina namindra fo Jehovah ary misy fepetra napetraka dingana tsy maintsy arahana ao anatin'ny fifadikanina. Ny 9:20 amin'ny Deutéronome toko 7 ary ninkohaka teo anatrehan'i Jehovah 7 andro sy 7 alina tahaka ilay teo ihany aho ka tsy nihinan-kanina aho sy nanisotro rano ny fahotanareo rehetra izay nataonareo tamin'ny nanaovanareo izay ratsy eo mason'i Jehovah ka nampatezerana azy. Inona zavatra mitranga ny 9:20 saika andringany Jehovah vokatry ny fahatezerany satria nanota ny zanak'Israely ary noho izay le fandringana izay tsy tonga teo amin'io fa miditra Mosesy mifady amin'ny 7 andro sy 7 alina fa inona ny fepetra ny raisin'ny Mosesy 9:20 ka hatramin'ny 1:20 natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana ao izay natezeran'i Jehovah taminareo andringanana anareo miainao andray Jehovah tamin'izany andro izany ary Jehovah dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saika nandevina azy dia nifona ho an'ny Arona koa tamin'izany andro izany noraisiko ny fahotanareo io le fahotana dia le omby lahy kely izay nataonareo ka nidorako tamin'ny afo dia nitorotoroko sy nimotra mitsanika mandra-pahatonga no madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariko teo amin'ny renirano izay midina avy any an-tendrombohitra izay le dingan'ny fifadikanina raisina le fahotana omby lahy kely moa izy ny filazany azy fa raha tarafintsika misehatra ara-panahy dia samy manana ny omby lahy izay fikiriny any olona rehetrarehetra tiany tsy fony kanefa dia ny zavatra natao Mosesy satria solotoerana ny arona izy solotoerana ny zanak'Israely dia noraisiny le omby lahy kely nodorana tamin'ny afo dingana voalohany kanefa raha nodorana tamin'ny afo tsy mbola tena levina notoritorony zay ny safaroa mamotra mitsaniny mandra-pahatonga no madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariko teo amin'ny renirano izay midina avy any an-tendrombohitra zany hoe tena ady no natrehan'i Mosesy fatra nady misy vovobovony ary fofopofony kely ny fahotana dia nataony mihitsy zay nanariana an'izany ary zay keo ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika zay everitsika fa fahotana dia tsy asiana fofopofony tafajanona edivana mandrakariva ao anatin'ny fifadikanina amin'Andriamanitra zay ny fiverenana amin'Andriamanitra fa zay fiverenana amin'Andriamanitra izay dia tsy hoe miverimberim-pontsika
fa io Andriamanitra io ihany manome ny toromarika rehetra mba hankatoavintsika, mba ho lasa fiainantsika. Ny fitsipy mpitondran-tena nomeny tamin'ny alalany didy sy ny lalàna sy ny fitsipiny. Matetika moa ny olona dia avahany tanteraka mihitsy tia baiboly ity sy ny didy sy ny lalàna sy ny fitsipika, fa tia baiboly ity hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia fanazavana ny didy sy lalàna sy fitsipika mba hananany olona fitondran-tena metrika, mba ho fiainan'ny olona zany ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia hitantsika fa nisy dingana roa, fifadikanana voalohany niodina ny zanak'Israely, fifadikanana faharoa ngantsahatra treo ihany ny zanak'Israely. Hitantsika ny tantaran'ny zanak'Israely fa nomen'Andriamanitra tondron'androm-pahavelomana izy, navela ny renireny nandritra ny 40 andro tany anefitra, 40 taona tany anefitra, ary zay le tandindony le 40 andro sy 40 alina ny fadiny mosesianina mba ho fiainany zanak'Israely mandritra ny 40 taona. Zay fifadikanina zay ny zavatra tsikaritra. Vitsy no tena mifady amina marina, fa ny akamaroany tsisy nakasitrahan'Andriamanitra, ary zay no natonga ny Jehova tafitohana tamin'ny zanak'Israely ka natonga azy ny teny tary amin'ny Nomeri toko faha 420 ny 220. Efa vita ny fifadikan'ny Mosesy, ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-poviana ozy no mbola andeferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonona amiko zao. Efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely zay monomonona ny amiko, lazao amin'ny ala velona koa ho Jehova, dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako nataoko aminareo ety amin'ity hevitra ity no apatrapatra ny fatinareo, ary ianareo rehetra zay voalamy maraka ny nanisananareo dia hatramin'ny 20 taona ny miakatra zay fa monomonona tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tany nanamponenana anareo, afa-tsy Kaleba zanak' Jefone sy Josoa zanak' Nona, fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa Hobabo, dia izy no entiko miditra ary izy no alala ny tany zay nolavinareo, fa ny aminareo dia apatrapatra amin'ity hevitra ity ny fatinareo. Ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondra ety anefitra 40 taona ka hiara-ny valin'ny fisangatsanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty anefitra araky nisan'ny andro 40 zay nisafonareo ny tany, ka ny andro ray hosoloana taona ray no hitondranareo ny elokareo 40 taona ka dia fantatrareo ny fahafoizako anareo. Ina moa no tiantsika sotomina amin'izay ny 40 andro fadiny mosesianina, ny andro ray soloana taona ray dia tandindony ny 40 taona ny renireny ny zanak'Israely tao amin'ny hevitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana. Kanefa araka ny tenin'i Jehova na dia nifady anina ary Mosesy tsy nitondra vahaolana ho an'ny zanak'Israely izy, fa matoa Jehova ny teny hoe hatramin'ny 20 taona ny miakatra ringana hiapatrapatra ty anefitra ny fatiny. Zay 20 taona ny miakatra zay dia le olona miseho azy efa lehibe, mahalala ny marina, mahalala ny tokony ataony, mieritreritra fa mandeha amin'ny famarinana ringana, satria nahoana le lasitra fototra zay ny ainany. Ary io indraindray mahavony olona le taona iainany resahany, fa tsy le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Famarinana ny tenin'Andriamanitra tsy miala amin'ny fahelana ny eritreretin'ny olona ho nanolova-tena, fa ny ankamaroany ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao dia manana ny fotom-pampianarana hijoroany zay matetika tsy mifanaraka amin'ny soratra masina, ary zay no mahatonga ny afatra hatrany amin'ny Isaia 7:20 le fivavahana marina, fifadikanana marina, fitandremana sabata marina. Kanefa zavatra tsikaritra Jehova teo dia fiatsaram-belatsy fotsiny ka tsy nakasitrahan'i Jehova. Zay no nahatonga antsika nanazava ny andro fanavotana zay tena mifandrindra tanteraka mihitsy amin'ny Isaia 7:20. Ary rehefa tena jereva, zay no nahatonga antsika nyresaka tao anatin'ny andro fanavotana, fa ny andro fanavotana dia andro fampahoritena mandra-piavin'ny Kristy eny amin'ny raha ny lanitra, mandra-pitsangana avy eo amin'ny efitra masina indrindra. Ary zay no mahatonga antsika manadiady ka mijerina
hoe io ny fivadikana nataon'ny Mosesy, izy ny fadianina 7 andro sy 7 alina fa inona ny zavatra nataony? Raisin'ilay omby kely, nidorany tamin'ny afo, nitorotorony sy nymotsomotsany mandrapatonga ny madinika taka ny vovoka, ary zay ny tokony ataon'ny zanak'Israely satria misolo toerana ny zanak'Israely Mosesy satria nisy mipanalalina tamin'izany, zany hoe ny afatra ao anatin'ny fampahoritena de le fahotantsika, le omby kelitsika dory amin'ny afo, fanampitehana ke zany, torotoroy monja mitsana mandrapatonga ny taka vovoka ary ny vovony keo, ary io fiainana le izy satria ny andro ray soloana taona ray 7 andro sy 7 alina, io ny zavatra nataon'ny Mosesy mandra-pandrainy le didy sy lalàna avy amin'Andriamanitra zay nentin'ny Mosesy indray teo anivon'ny zanak'Israely, de mahatonga n'le lozatso tsy hiatra, de io ny torolalana ankatoavy le didin'Andriamanitra, ny fiverenana amin'Andriamanitra mandritra ny androm-piainana rehetra satria raha ny vanim-potoana nialan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta sy andehany amin'ny tany Kanana zay niresantsika hoe nirenirenina nandritra ny 70 taona, nitandindony le fiainana tokony hiainana mandra-piditra ao amin'ny tany Kanana, fiainana le izy kanefa de ny zavatra nisy 20 taona miakatra tsy nankatoe ndikany tsy nampahoriny tenany fa hatramin'ny 20 taona midina le zaza nateraka taty dalana nandatsaka po lay tenin'ny Jehova ka natonga azy nitandrina tanteraka mihitsy de tafiditra niaraka tamin'ny Josua sy Kaleba tany amin'ny tany Kanana. Raha hatrio fotsiny mety mbola manjavozavo amintsika rijerintsika ny mahatanteraka tokony hoe izy fifadikan'ny telo Mosesy teo anivon'ny zanak'Israely, ny indroa ny vitan'ny Mosesy, zany hoe tsy ampy ny fifadikanana nataon'ny Mosesy, tsy natanteraka ny famonjena ho an'ny zanak'Israely, ary zay no natonga ny Jesosy Kristy ho tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity. Inona ny zavatra nisy? Zavatra tokony fantatritsika tsy tongatonga ho azy Jesosy tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity, fa raha dinihana de rehefa tafapaka ny lanitra ny fahotan'ny olona de mitondra fandringana any Jehova, da tsika tany amin'ny totarano azy zany fa tafapaka amin'ny lanitra ny fahotana ny olombelona rehetra nanenina no nanaovako azy ho aringako amin'ny safodrano, fa saingy nahazo famindram-po kosa Noa zay nandeha tsy nisy tseny teo anatrehan'Andriamanitra mba amin'ny vady aman-janany, torak'izany keo tao Sodoma sy Gomora, tafapaka tamin'ny lanitra koa ny fahotany Sodoma sy Gomora, nidiny Jehova andringana. Inona ny zavatra nisy? Tsy niaino ny olona de tonga ny fandringanana, fa namindra fo kosa tamin'ny Lota efa mianaka, vadiny Lota azy tsy napoziny, izy zay tokony ankatoa ny afatrafatra mitodika ka lasa vongatsiratsy verenantsika tsony reny fanazavana reny. Jerevantsika ko fifadikanana nataon'ny Ninive, tafapaka tamin'ny lanitra ny fahotan'ny olona, hidiny Jehova naniraka ny Jona mba handringana, fa tsy tonga de teo le fandringanana, loza mitatao niteraka fifadikanana, teraka fiverenana tamin'ny Jesosy, tamin'ny Jehova, ary nandritra ny 70 andro sy 70 alina raisitsika hoe ny andro ray soloana taona ray fiainana zany, ary tony nataon'ny Ninive nahagaga fa tena ny bebaka izy naneniny Jehova ny amin'ny loza ka tsy nataony zany. Rehefa mijirika tsika satria raha ny tantaran'ny Jona ao no hitantsika koa ny zava-miafina mahakasika ny Jesosy Kristy, satria nanahoana natsipy tany an-dranomasina Jona natelo ny trondro be mitoetra atelon'alina tao akibony ny hazan-drano de takan'i Jesosy Kristy any amin'ny filazantsara, mitoetra atelon'andro sy atelon'alina tao ambanin'ny tany mba hatonga famonjena. Fa inona moa ny antony nahatongavan'i Jesosy? Ny zavatra azo antoka de tsotra ihany, matoa Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty
tsisy azon'Andriamanitra natao intsony tamin'ity zao tontolo zao ty, fa tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany ty zao tontolo zao ty. Ary raha ny fotoana voatendrin'Andriamanitra indray andringanana n'ity zao tontolo zao ty, tamin'ny vanim-potoana nahatongavany Kristy, tamin'ny vanim-potoana niasan'i Jesosy Kristy, ary tamin'ny vanim-potoana zay nahafaty an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny fotoana voatendrin'Andriamanitra handravana n'ity zao tontolo zao ty, satria Jesosy Kristy nisolotrerana n'ity zao tontolo zao ty izy, de lasa tahaka ny Mosesy nisolotrerana ny zanak'Israely. De inona ny zavatra mitranga? Jehova saika andringana n'ity zao tontolo zao ty, tazany Jehova atao amin'i Jesosy zay ty zao tontolo zao ty, de nanjary Jesosy no niara ny fahatezerana, de Jesosy no nampijaliana, Jesosy ny fahaizana, Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, ary zay fanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana zay tamin'ny andro Pasika fa 14 volana Nisanina. De zay ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra andringanana n'ity zao tontolo zao ty, fa saingy Jesosy no maty de nahazo famindram-po ty zao tontolo zao ty, satria fanatitra tsara indrindra arak'ilay tena takian'Andriamanitra, tena nankatoavin'Andriamanitra ny fisalovanan'i Jesosy Kristy sy ny fisoloany vaika ny adalan'ny zanak'olombelona rehetra. De tsy ringana zao tontolo zao fa Jesosy no levona teo amin'ny hazo fijaliana, dia velona zao tontolo zao, tsy tonga ny fandringanana ary de mbola mamindra fo, kanefa Jesosy tsy natazona azy ny fasana, nitsangana izy ary izy nitsangana zay manatanteraka n'le andro fanavotana. Mbola misy mission atao amin'i Jesosy amin'ny efitra masina indrindra, mitaraina ny feo tsy azo tononona ho any zao tontolo zao, fa tsy midika zany hoe raha mivavaka ao Jesosy de voavonjy zao tontolo zao, fa zay mampioro ny tenany. Ary zay no nahatonga antsika niresaka hoe fampipovavahana manahoana, fampipovavahana tokony tanterahana amin'izao andro faran'izao, de ny andro fanavotana, fifadekanana, mira fiverenana amin'i Jehova, mira fiverenana amin'ny sabata, fifadekanana fanotelo ny tena nakasitrahan'i Jehova. De hita taratra aty amin'ny Matitoko 4:4, tsy adinontsika ny andro ray soloana taona ray raha ny tena marina 40 taona ny zanak'Israely ndrenindreny tany amin'ny tany Egypta. Zay no nahatonga an'le tokony nampahory tena ary ny fampahory tena, fandraisana fanapa-kevitra hiala amin'ny fanao ratsy, fa tapa-kevitra anatanteraka ny fanaovana tsara eo anatrehan'i Jehova. Aty amin'ny Matitoko 4:4, inona ny zavatra mitranga? Vita batisa Jesosy Kristy, ary teo amin'ny 17 taonany teo izy no nanantona ny Jaona atao batisa. Tsy mbola miresaka batisa tsika, fa hitantsika fa io batisa io koa de misy fifandraisany amin'ny tena fivavahana marina, misy fifandraisany amin'ny sabata marina, misy fifandraisany amin'ny fifadekanana marina, nandalovany zanak'Israely zany, fa saingy nahatongavan'i Jesosy ozintsika vanim-potoana tokony mandringanan'Andriamanitra n'ity zao tontolo zao ty, fa tazana atao amin'i Jesosy zao tontolo zao mpanota. De nanjary Jesosy niara ny fahatezerin'Andriamanitra, nahazo famindram-po ty zao tontolo zao ty, fa ino no dingana nataon'i Jesosy Kristy mba hidira no mpisorona be anatanteraka ny fampivavahana farany ao amin'ny efitra masina indrindra, kanefa afatra koa an'izay te hiverina amin'i Jehova mba ampioro ny tenany. Aty amin'ny Matitoko 4:4, vita ny batisan'i Jesosy, inona ny andry azy? Matitoko 4:4, naka ny devoly fanahin'i Jesosy, bakitsika hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 12. Fakitsika aloha de hitondrantsika fanazavana mba ahafantarantsika an'izay le hoe ny fifadekanana tena fiainana, hita taratra atao anatin'izay le hoe 70 andro sy 70 alina, zay tandindona ny 70 taona. 30 taona ositsika Jesosy Kristy no natao batisa, efa lehibe. Toko 4 amin'ny Matitoko 4, ary Jesosy de nentiny fanahy nakany an'efitra mba alainy devoly fanahy.
ty fanahy izay nitondra ny Jesosy tany an'efitra ity dia ilay fanahin'Andriamanitra hoentina akany an'efitra mba halainy devoly fanahy. Tsara ho fantatritsika fa raha vao miresaka hoe efitra ny soratra masina dia ny fiainantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty, zao fiainantsika amin'izao andro faran'izao efitra antalovana tahaka ny zanak'Israely ihany koa tsy maintsy mandalo any an'efitra nentin'ny fanahy. Iza moa ny fanahy fa nazavaintsika Andriamanitra nge dia fanahy fa Jehovah mihitsy nitondra ny zanak'Israely voaka tany amin'ny tany nitondra azy any an'efitra. Fa inona ny tanjona kendren'i Jehovah amin'izay? Mba halainy devoly fanahy, fanamboarana ny zanak'Israely mba hankatoa famarinany tenin'Andriamanitra, mba hatonga ny devoly andositra rehefa avy eo ho resy vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ry zay no natonga an' Jesosy eto nentin'ny fanahy, nakany an'efitra izy mba halainy devoly fanahy. Inona ny zavatra nitranga? Ny fady aniny 7 andro sy 7 alina izy no ny afaka izany dia naona fifadikanina 7 andro sy 7 alina. Rehefa elaela ianao tsy nihinan-kanina nge tsy maintsy matsiaro naony, kanefa tao anatin'izay fanohanan'izay ary amin'ilay vanim-potoana farany ahatanterahany fifadikanina ny zavatra nisy. Nanantona ny mpakafanao sy ka nanao taminy hoe la zanak'Andriamanitra ianao, teneno tonga mofo reto vato reto, zay le fakapanahy. La zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo reto vato reto. Mbola zava amintsika moa ny zava-miafina ao ambadiky ty fakapanahy ny anjady tamin'i Jesosy ty izay mifandraika amin'ny marika 490 fa io ny andra an' Jesosy tany an'efitra. Devoly manaitra an' Jesosy anatanteraka ny fahefana zay nananany mba hanova vato ho lasa mofo satria noana ao anatin'ny anoana anatanteraka. Raha ny tena marina amin'Andriamanitra an' Jesosy, tsy olana tamin'i Jesosy ange ny hanova ny vato ho lasa mofo tsy olana taminy. Ina nefa ny zavatra nataon'i Jesosy? Izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'i Jehovah. Zay le tandindra ny fifadikanina ositsika. Fifadikanina tsy izy manova vato lasa mofo. Ny fifadikanina tena izy mivelona amin'ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy nitanterahan'i Jesosy le izy, tsy nitanterahan'i Jesosy. Ary io nefa ny zavatra tsikatra amin'izao vanim-potoana faran'izao, ohatra miseho azy mahavita fahagagana zany le mpivavaka ao anatin'ny fahadisoa-kevitra. Azafady, ohatra ny mampanantena olona fa vitany mihitsy manova an'le vato ho lasa mofo, ary dia miandrandra n'izany fahagagana zany ny olona. Ary le vato sy vato ara-baky teny moa amin'izao vanim-potoana izao fa foto-kevin-diso rehetrarehetra mampanantena ny olona ny zavatra ho an'ity nofo ity zay tsy azahoana ny fiainana mandrakizay. Mbola zava amintsika izany aoriana kely eo fa Jesosy tsy tafalatsaka tao anatin'izay fiainana ao anatin'ny fifadikanina, fampanantenana pokaty rehetrarehetra, ny famantarana afaka milaza vato tsy maintsy ho lasa mofo. Miseho amin'ny fomba rehetra nge zany. Ohatra fotsiny mivavaka fotsiny dia tonga dia sokafon'ny baiboly, rehefa avy eo miditra amin'ny fifadikanina dia sokafon'ny baiboly tonga dia mahita volo ao ianao. Samy nge ny zava-misy amin'izao vanim-potoana izao karazan-jala tahaka an'izany. Tsy tapa-kevitra hiala amin'ny faratsiana le olona fa mampanantena le zavatra filany nofo amin'ny alalan'ny foto-kevi-diso vato hovana mofo. Dia izay tokoa ny mpivavaka tsy mandalina tsara soratra masina dia mitondra n'izao karazam-bato rehetrarehetra izao etiany anay mba hoentinay mba hovana mofo. Ohatra ny atserovana ny Mosesy raha nanangana an'le omby kely volamena Arona, ankanamboary Andriamanitra zay zany hoe le omby kely volamena le mety amin'ny tena, le akasitrahan'ny olona. Inona ny zavatra nataony? Miseho inona le vato? Romboto ny kavinareo
firavaka ny zanakareo hoento ty de amin'ny alalany zavatra takan'izany le vato hoentin'ny olona fa teto moa de arabaky teny miresaka ny fanaovana tamin'i Jesosy Kristy satria fantatry ny devoly fa mahavita fahagagana izy fa Jesosy Kristy tsy manao fahagagana daladala takan'izany tsy ampanantena zavatra tsy misy fotony ho an'ny olona takan'izany hoe tena fa misy avy amin'ny angeny misy sy ny zava-maniry rehetra zay fihinany hatramin'ny vary ka nahoana vato-karangana be rinino ino no avadika eo mofo maninona raha tonga de mijinja vary fotsiny natao lafarininy de manendy mofo efanomena ny zavatra rehetra mba havitana mofo fa tsy vato-karangana ery ka raha vita zany rehetrarehetra zany ino moa ny elana mamboly tonga de miteny fotsiny amin'ny vatolampy hoe tonga avy ianao mofo ataovy lasa vary ataovy lasa voly fa zany nefa no iren'ny olona am'izao vanim-potoana zao fifadikanana diso ao anatin'ny fifadikanana no ahitantsika an'izany tsy tafalatsaka tamin'izany Jesosy ary ny devoly mitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka na mitoetra azy teo tapon'ny tempoly ka nanao tamin'ny raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerany ambany any fa voasoratra hoe izy andidin'ny anjeliny aminao ary eny an-tanany mitondran'ireo anao fandrahota fotoana amin'ny vato tongotra ao tenin'Andriamanitra ihany ange no entin'ny devoly mamitaka tany am-boalohany aloha tsy nisy tenin'Andriamanitra fa de nentiny fotsiny raha zanak'Andriamanitra ianao nge manana fahefana ianao manao miteny fotsiny ianao de mivadika mofo reo fa Jesosy tsy nanao an'izany nampiasa tenin'Andriamanitra amin'izay ny devoly teto voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao eny an-tanany mitondran'ireo anao fandrahota fotoana amin'ny vato ny tongotra ao marina io teny zay hitantsika any amin'ny Salama faraky amin'ny sivifolo ny andiny faraky ambifolo sy faharoa ambifolo fa ny zavatra tsy marina tao de tsy nisy ao anatin'ny teny soratra masina hoe mianjerany ambany any fitakeo vitan'i Jesosy mihitsy angeny tonga de nianjera tany maneho fahagagana tsy maratra fa tsy ny devoly no ibaiko azy amin'izany ary firofiry moa zao ny ankamaroan'ny olona mihaino feon'ny devoly manatanteraka mibaiko ny devoly fa tsy tafalatsaka tao anatin'izany fina moa no mahatonga antsika miresaka an'izany iresaka tsika makasika fifadikanana fiainana hoy Jesosy hoe voasoratra hoe aza makafanany Jehovahandriamanitra reo ary ny devoly nitondra azy indray nakany atendrombohitra avy de avy ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba mivoninahiny de nanao tamin'ny hoe zao rehetra zao izy de omeko anao ka raha enkohako eo tao anatrehako ianao hoy Jesosy tamin'ny mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitra no ekofanao ary izy rery ihany no tomponao ny tanjona akindreny devoly ampiakohaka any Jesosy eo anatrehany nanoro azy ty fanjakana ho leviny ty nga moa tsy any Jesosy ty fanjakana ty fa nitanjona akindreny Satana ao anatin'izay de fampanantenana ny olona ny amin'ny zavatra ho leviny aty amin'ity zao tontolo zao ty tsy mikohaka amin'izany Jesosy fa firifiry ny mpanompon'Andriamanitra mikohaka mampanantena zavatra mamirapiratra ho an'ity zao tontolo zao ity ny zavatra ho azavaitsika nefa de ity ka ndindony fiainana ny fifadikanana efapolo sy efapolo alina nataon'i Jesosy takany nataon'i Mosesy indrony amin'ny Mosesy fa tsy nitondra vahaolana ho an'ny zanak'Israely fa ringana ihany fifadikanana tena nankasitrahan'Andriamanitra indrindra de ny fifadikanan'i Jesosy ary Jesosy raha nanana tanteraka izany de mba ho fianarana ho atsika zay aran'izao andro faran'izao inona ny vokany tsy tafalatsaka tao anatin'ny fakapana zany hoe fifadikanana tsy izy nasesiky ny devoly tamin'i Jesosy ny vokany ny andiny faraky ambifolo nandao azy ny devoly ary ndreo nisy anjely tonga ka nanompo azy resy Satana resy fady anontsika resy fe Satana eo anatrehan'izay rehetrarehetra satria nitanjona akendren'Andriamanitra fifadikanana mitondra ho amin'ny fandreseny ny fakapana ataon'ny devoly fifadikanana nataon'i Jesosy ny zavatra tsikaritra de ity fifadikanana nanaraka ny batisa fifadikanana nataon'ny Mosesy fifadikanana de ho hitantsika ihany keo ny zavatra asehon'Andriamanitra amin'izany fa natao batisa ny zanak'Israely raha tsy hafa misaraka amin'ny batisa ny fifadikanana zay ho tanterahana misy antony izy io de ho hitantsika moa
fa iresaka ny batisy io fa zavatra ho resantsika hoe ahoana ny fomba anaporofontsika fa tena fiainana ny fifadikanana dia amin'ny alalan'ny fanadihadiana lalina ny soratra masina hoe tena tia fifadikanana nataon'i Jesosy ty ange tandiny tany anefitra dia tandindy ny firenen'ny zanak'Israely 4 taona tany anefitra fifadikanana nataon'i Jesosy nanaraka ny batisy zay ny zanak'Israely nireny 4 taona tany anefitra nandalo batisy dia vitantsika moa ny zavatra mitranga fa hazava amintsika io hoe ny fifadikanana ankasitra an'Andriamanitra sy zavatra tendrena amin'ny vanim-potoana mahafinaritra antsika fotsiny fa fiainana iainana mandra-piavin'ny kristiana amin'ireo any lanitra dia matoky sy meny fa andinika tsara ny soratra masintsika ary izay ny fampaherezana ho antsika ny ahafantarantsika ny marina mba hahatonga antsika tsy ho voavilivily ny fakapanahy ataony devoly fa ny hahatonga antsika hatsapa fa miaina ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra tsika tokony hampahory ny tenantsika isika mandra-piavin'ny kristiana amin'ireo any lanitra dia manome ny toromarika rehetra Jesosy mba hiverenantsika amin'Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra rery any avakisika sodranao Jehovah Andriamanitra ray aho no teninao indray izay mampahery anay mampafantatra anay ny marina mba tsy hahatonga anay natanteraka fanompom-pavahana diso tsy ankasitrahanao fa mba ho ankasitrahanao zavatra ataonay rehetra sokafiatrany masom-panahinay tompo mba hitanay ny fahazavan'ny teninao satria porofo mitohaka amin'ny tenda ny fifadikanana nataon'i Jesosy nandresy ny Satana dia izahay koa mba te handresy ny fitaka atao amin'ny devoly dia miasaha mikery ianao ray io mamaliva afaka ny isam-batan'olona ary ampavantaro ny isam-batan'olona tsirairay avy izay tokony ataony misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva